Androany moa zany ny fotoana lehibe atao amin'ny Zamilany Tourisme Institute izay namoahana ireto promotion karima reto na ny ataontsika hoe ireo troisième promotion amin'ny tourisme sy hôtellerie. Ireto mpianatra reto zany dia navita ny fiofanana mandritra ny ataontsika hoe roa taona nanomana zareo an'izay fahazahoana ny diplôme bac plus 2 na ny brevet de technicien supérieur en tourisme sy en hôtellerie. Nandritra ny roa taona dia maro moa zareo no niofana eo amina 5 mpianatra mandato fahalalana mandato fiofanana mahakasika ny tourisme sy ataontsika hoe ny hôtellerie zay. Nandritra an'izay ataontsika hoe 7 taona nijoroany Institut Zamilany zay dia ireto no promotion fatelo no navoaka teo ny famoahana ny première promotion, deuxième promotion sy zao troisième promotion. En total zany efa enina ny fitopolo ny mpianatra efa nivoaka nahazo an'izay diplôme BTS zay. Fa zareo moa zany manana safidy na tonga dia sehatra asa avy hatrany amin'ny fahazahoana izay diplôme zay na mbola hanohy ny troisième année ka azahoana ny diplôme licence professionnelle. Inona ny mampiavaka anareo? Ny mampiavaka anay dia ny fahanananay ireo mpampianatra tena ataontsika hoe professionnel anatin'ny tourisme. Hatreto aloha dia mbola anatin'izay ataontsika hoe ny filière tourisme sy hôtellerie restauration zay ary langue vivante appliqué no filière misy atao amin'ny Zamilany fa mandeha moa ny taona dia mety hanokatra lalaka fifanana hafa indray mba satria efa maro ny ataontsika hoe ny manontany ny filière vaovao izay tsy tianao tourisme sy tianao hôtellerie restauration ka eo am-pandinana zay dia ho avy tsy hoena zany mialohan'ny fafolo taona ny Zamilany zany dia apetranay fanahy misy ny ametrahana ny lalana fifanana hafa. Trasa dia dikan'izay dia hoe afaka mivelona, afaka mampiasa an'ilay zavatra nianarana rehetra akato mba ho lasa velon-tegna sa tsy izany? Dia dikan'izany zay zany tsy mampitovy an'ilay lalana anankiroa hoe raha ny safidy anatin'ny fampiofanana arak'asa dia dikan'izay rehefa vonona hiditra anatin'ny sehatra ny asa ary vonona hiatrika anatao hoe asa. Nareo zany tena aza mahita ny fanazavana teto ny kalitaon'ny fampianarana zay atao akato satria ny fampianarana ny ministère ihany koa dia matoa izay manome an'ilay agrément ho ana institut na centre de formation ohatran'ity dia misy kalitaona fampianarana takiny. Dia ny ato amin'ny Zamilany moa mitombofoany fa raha milatsaka ny 12 moyenne izy dia tsy afaka zany. Dia dikan'izany misy fenitra zany ny fianarana zay atao akato tsara kalitao voakovy zany aminareo zay ny andian'ny fito zay efa navoaka ary nareo rehetra mbola manafofana. Ny tombony nianarako tamin'ny Zamilany Tourisme Institute dia ny fianarana ataon'zareo sady mampianatra anao ho lasa mpandraraha no sady misehatra tonga dia misehatra amin'ny resaka filière zay divany ho aty zany hoe ny parcours tourisme sy ny parcours hôtellerie. Raha ny fanabeazana fampitondran-tena atao amin'ny Zamilany Tourisme Institute dia tena mitondra ny tanora mba ho mendrika zany hoe amin'ny monde professionnel zareo atao amin'ny institut satria ny manomboka amin'ny mbola première année efa miofana professionnel kokoa ny mpianatra rehetra zany hoe tena strict zareo amin'ny resaka texture d'habillement zany hoe ny texture gestuelle koa ary ny façon de parler amin'zay manodidina Anarana Virginie.